Anisan'ny mampitaraina ireo vahoaka izay milaza fa manana tany eo amin'ny vavadin'ny kampusny universitény Mahajanga ny fanapahana ireo vatamanga sy fanazavana ny ala eny amin'ny ity toerana ity. Araka ny nambaran'izy ireo dia efa nisy ny ady teny amin'ny fitsarana mikasika ity raharaha ity. Tsara tasanananay zao da eo ampanaovana titre secondaire no misy taratasy memo ny madamo Sia tsy haiko zay meza avy amin'ny ministra anankiray nanao hoe ajanona aloha misy solasy vilany ay ministra manao ajanona io tsy haiko aloha ny hoe ahoana fipetraka izany faharoa milaza zareo université titre borne marina io fa io titre borne azy l'université tokoa tsy ara-dalàna satria mbola titre borne a ministère de défense ty no tengenany zareo alina andro alina nanao titre borne azy université zay diso tanteraka ifaretrety moa ragainy zay fantatra ihany keo moa ianany koa zay zany taratasy etondreo nakany tany amin'ny aniny koa zay le fandehanao hoe mahagaga ihany misy magie eto amin'ity tanàny ty fa de hitatsika fandeha anaovana tobo-piatsona ny bus na ny fiara fitateram-bahoaka ity toerana izay nasiana fanazavana ity. Araka izany dia mitohy amin'ny fanamboarana ny lalana mankany amin'ny kampusny universitény Mahajanga ny fanazavana ity faritra izay mampimenomenona ny vahoaka sasany ireo. Manoloana ny fomenamenonana nataon'ireo vahoaka sasany ireo anefa niezaka izahay no nangataka fanazavana tamin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny universitény Mahajanga. Araka ny nambaran'izy ireo manantona ny tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny kampusny universitény Mahajanga vao afaka mamaly ny fanontaniana. Androany maraina tokoa no nanaovana ny fanadiovana ity toerana ity.